Anio no anaranareo ny fizarana faharoa amin'ilay tantara no soratany Randriamanantena Gabriel, tantara nampitondray ny lohateny hoe Akola Ambohitra. Ho velomin'ny Iary, Ida, Ioly, Rondro, Naomi miaraka amin'ny Regis, Arliva ary Arikomsarandry. Tovrazana mamonzy no nikajy ny sehatra teknika, Anja Arliva no nanatotosa. Taiza ny tsiny taiza ny tena niny ndeto kisasy akoho anankiroa reo ary atao inona daholo aloha reo esahano fanasany neny. Tsy anaka tsy netseny zany ary tsy nividiny reo fa naterin'olona teo rehefa tsy eto ianao dia mahagaka fa misy vaovao foana fa tamin'ity indray mitoraka ty kosa aloha dia vaovao mahafinaritra naterinisa naterin'ireo olona avy any Andohantady ho anao reo anaka hofisorony ianao hony ny kisa dia avy amin'ilay olona nampiterahanao ary ny kokosa dia avy amin'ny Rafosandede. Tamin'ny fitantaran'izy ireo momba anao anaka dia ohatry ny Andriamanitra kely ny fiheveran'izy ireo anao. Tena sanganehana mafy anaka tamin'ireo zavatra nateriny. Raisiko ve sa ahoana hono ny eritreretro? Tsy hitako izay atao. Dia nasaiko ny andro ianao izy ireo nefa niala tsy ny mafy izy ireo fa maika hamonjy taksi borosy hono. Fa ohatry ny nanaka ny volany takinao tamin'izy ireo tany tamin'ny reny lanto aloha tsy naka mihitsy ary tamin'le olona le nampiterahako kosa dia nivady ny tonga dia nanome ray alina. Nieritreritra lalina ny fiainan'izy ireo dia nomeko ny mpifana ny 5,000 ariary roapatsy. Hitako anaka ny tonga taty daholo izy ireo. Zany hoe fa nanao ahoana anaka ny fivorianareo dokotera? Ohatra mahazatra ihany iny saingy naharitra kokoa tamin'ity. Fa misy zavatra azo hoanina aloha viova tena noana zany. Eny anaka efa misy mofo maniko anao ary raha te hisotro kafe koa ianao dia misy ao anaty termos eo elo zavokely aloha neny. Eny anaka endrany iny zanako iny sady mahay mitsinjo ny osa sy sahirana fiverombana amin'ireo marary makao aminy sady teniny matetika ny hoe fifaliana ho any manao asa soa ndry toa hitako anatin'ny baibola aza ny andalateny zany. Iza indray koa ary zany mandroso manahoana ianao madama? Manahoana tompoko? Salama tsara fa ahoana ny anareo zay tompoko? Zany hoe madama saiky hitady an'Andriamatoa Ratovo izay mianaka. Ay ve efa rendez-vous angany ianareo sa ahoana hoe madama? Rendez-vous amin'ny ahoana moa zay tompoko fa tsy azoko mihitsy. Ianareo teo milaza fa mitady an'Andriamatoa Ratovo tsy voavoalohany zany ianareo no nakaty. Eny tompoko. Raha izany tsy rendez-vous ny ianareo ko makany ianareo mianaka milahatra ao amin'ireo olona ho velan'ireo. Fa filarana aninne aninao daholo ny daholo ireo tompoko no sainao makeny kosa izy data. Anatina dokotera mademoiselle. Hono anaka sao dia diso varavarana koa saritsika. Tsy data tamin'ity varavarana ity mihitsy aneny nahitako azy niditra tamin'le sika nanatitra azy indray mandery. Ay mandrosoa ianareo mianaka atao trano dia mipetrapetra aloha fa atao ohatry ny misy zavatra mampieritreritra any amin'ny teny mademoiselle teoko. Misaotra indrindra tompoko. Hono aloha ahoana no nahalalànareo zanako nefa sambany avy mahita anareo. Ka zao ary no izy ray volana lasa ngaro zay zoma indrindra tamin'iny tonga maraindraina tany aminay niaraka tamin'ny bisikileta izy nitondra hafatra dia niangavy azy zay mba hitondra anay any amin'le toerana natoriny ny alina io fa tafandry andalana izy tamin'izay. Oka zay tompoko fa mazava amiko amin'izay ny resaka. Tsy anareo zany le olona mipetraka eny Mahamasina? Eny indrindra eny tompoko. Ay tsy diso varavarana akory ianareo mianaka tompoko fa tena ny zanako dokotera Ratovo ny tadiavinareo. Dokotera ho izy? Eny tompoko fa inona no mahataitra anareo mianaka any amin'izany? Ka tsy napozinay madama. Ino izy koa moa tsy nilaza taminay ny tena asany afa-tsy hoe miasa mahaly eo tena izy. Nisy olona narary mafy naka anasa ny Andohantady toerana eo amin'ny 20 kilometera mialy eto ny hevitra niverany antro iny izy sy ilay namany saingy raha niomana niody indrindra hono izy nisy olona nilavonjy tamin'ny tanàna io
fa misy olona teraka sary-piterana ka izy zany. Nitokotro ilay zaza hono nandeha ny aloha araka ny filasany ka io na tratrariva zany de ary de tafandredalana tany na farany. Ka velona somatsara ihany ve ho ny tompoko le zaza? Eny tompoko lahy. Lalina ndray zany. Fa hono madame? Fa nga mampiteraka koa izy. Eny mademoiselle, tsy indraindray ihany misy olona maka azy ny amin'izany ka. Tsy hafahafa be ve zany tompoko? Inona no hafahafa be mademoiselle? Ka notra nieritreritra fotsiny ahy iny. Aoka rery zao ihany madama. Zay anie sendra nandalo de mba nivily hitsidika azy vetivety fotsiny. Fa mbola misy dia alianay mianaka. Lalana ny lalovanay moa ty de nivily amanganareo zaiko. Sotra indrindra tompoko ary de jerena fotsiny fianareo mianaka e. Araka le voalazany dada teo de mbola misy alianay madama. Oka re zany amin'ny manaraka e. Fa mandra-piandry an'Andriamatoratovy raha zao tao re de mba te iona mivady amanjanana zay na de raba azy ireo fotsiny ihany azy e. Sady mandeha mba te halala azy ireo koa. Tsy mbola manambady izy mademoiselle. Ary inona ary tia nilazainy taminay le izy tonga taniko ny voalohany hoe may de mahery izy ny ody teny hoe misy azo io zay ny any an-tranony. Za reny tia nilazaina amin'izany tompoko. Tsy aferiko anareo fa tena mitebiteby tokoa ny arin'iny amin'izy bisikleta fotsiny nandehanany. Tsy vitan'izany ihany fa zay ho fihetseham-pony fa taminy tsy nahateto azy indrindra ny nandravan'le fofombadiny raharandrareo nefa efa tokony ho vita tamin'ny herin'ny Sabosy teo ny mariazy. Gaga zany efa botomody vao niravan'le zazavavy ny raharaha. De ahoana hoy zanakao nandrehan'izany? Zany no nitomany laza ny vaovao io taminy ki inona ho nareo no nataony. Fa ahoana ozy? Ny kakakaka ny ome izy aloha de nanoroka vao niteny hoe mifalirina eny fa afa-doza afaka tampo sika. Eny sotra n'Andriamanitra lehibe fa ny akeny ny fangatahako e. Fa inona ho ny antony tenenany an'izany madama? Zao hoe izaho matsy nampirisika azy angataka an'ilay zazavavy ho vady fa moheveriko inona ty izy. Ay olona tsy fanao ianao. Ny zanako efa nalala tsara ny toetra saingy tsy niteniteny tamiko e. De nalaiko tsy fidy ny nangataka azy ny zanako mba tsy hampalahelo areny no niaraka io fitantarany tamiko zany taty oriny e. No ny fitiavany zanakao lahanao zany ny saika nanaovany sorona ny tenany raha tanteraka teo ny raharahany zareo. Za indrindra nolazainy tamiko fa ny vonona ny tondra ny azo fijaliana sy ny mangidy rehetra amin'izay miatramino izy no niambiko. Tena tianao anie zanakao laha zany raha ny fandiniako azy e. Eny mademoiselle, mbola tsy nandazy rehetra nyteneniko taminy izy tsy mbola nanolo voana azy mihitsy koa aloha hatramin'izay fa ny momba n'ilay zazavavy hoe sy ho vady io de vao fitaka tamin'ny endrika ivelany ahy sady ray fiangonana koa maty zay mifankaty tamiko ny reniny ka ay zava-doza taminy reniny. Ny voady hatramin'io fa tsy teny ninninina amin'ny zanako momba zay ho vady nitsony fa de aoka izy ihany ny fantina zay tiany. Oka rehetra zany any ny amin'iny e. Mariny zany madama fa ono mbola tsy afaka mandray anay ihany ve izy? Efa hidiny izy zao ka mbola mandalo eto amin'ity efitra fandraisam-bahiny ity koa mantsy izy mampilaza alohan'ny akaresanao amin'ny efitra fizahany marary. Ay zay midina mitora zay izy tompo. Njarandrema mianaka marina. Manahoana nareo? Tsara fa misaotra tompoko fa ianao ny manahoana? So hitanareo salama tsara zao tompoko. Ary ianao mademoiselle manahoana fahasalamana? Zao salama tsara zao dokotera. Fa nga dokotera indray mibetsaka any aminareo any mademoiselle. Eny Andriamatoratovy. Dokotera mibetsaka any aminay any zao ko. Ay vary. De nampiasoniny ny tato zay nareo mianaka araka ny fahitako azy. Andriamatoratovy. Azafady indrindra tompoko raha manapaka ny teninao miangavy anareo mianaka tanandroa raha azonareo atao. Okary nareo tsy antso aho hoe Andriamatoratovy na dokotera fa atovy raha tovy ihany de ampy. Lalina indray zany no ny ranomasina raha toviko. Fa zany lazao am'izay aloha zay tiany dada ho lazaina taminy teo e. Ka zao ny tiako lazainy e. Diso be fa ratovy.
fony anao le tany aminay voalohany raha nanontany anao momba ny asanao a dia nilazainao fa tsy miasa any velany ianao fa mba miasa mahaleo tena kely eny. Zay indrindra moa fomba nitenenanao azy. Aza sy naresaka lahavaberiny amin'izany re olona mariny. Zao fa tsaroako ry dada. Fonisika nanatitra Andratovo taty iny le sika avy nijery ny toerana nahitany Andratoboko vavy. Ka noho nijanona ny fiaran'ny dada dia nanondro atsika ireo olona teo velany amin'le misoratra hoe dokotera. Neveriko fa i dada nitondron'le olona Ratovo nivoaka ny fiarako. Tadidika tsara edy itsy ny anaka. Nilazainao tamin'izay hoe mahagaga fa fantatr'olona ty dada. Aza atao mahagaga anareo re zany e. Tsy tia boebitsy naty sesiony zanako lahy fa tsotra ohatran'ny tsy naim-balazy. Na izany koa sary dia tafa oatra loatra ny fanetentenany. Nefa izay angamba moa ny toetrany na izay ny fomba nitezanareo azy ka tsy afaka amin'intsony. Miangavy anareo re azafady oka re zany hijanona any mariny fa zao fisaorana mitafotafo atolotra ianareo mianaka amin'izao fahatongavanareo mamaky sy mitsidika anay ity zao no aloha ho atolotra ianareo e. Faly dia faly tokoa mifankahita-tava aminareo tozony rery izy mianaka fa dia tohatra nefa ela zay tsy mifankahitantsika izay a. Tsy misy tokony soranao anay zany Ratova. Efela ary zay no saikaka aty fa tsy nisy fotoana raha tsy voandroany sabotsika. Ka inona raha aloha ny voavoatra amin'izay raha matoa kely sahondry. Aty aminareo angamba nisy fa ny any aminay dia ny maly tsy miova ihany e. Dia tahaka ny any aminareo koa zany ny atyko. Fa hono ary neny a efa mba nirosoloa zava-pisotro aloha ve reto vahintsika sa navelanao nangitahita teto fotsiny sa. Efa saikanao zany anaka fa nandary zareo a. Oare fa nahoana kosa ny totrany mihafahafa nareo e. Aoka ao amin'ny manaraka zany Ratova fa zay anie zao mbola misy dia lianay maimaika. Nandalo dia nitsidika fotsiny. Zany e. Ka zao zay dia voatery andao anareo tsy fidiny na dia tianay aza mbola iresa-desatsika sy tafatafanako. Tsy maninona re tompoko fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy mbola mihono eny ihany sika e. Ary Zay indrindra tompoko e. Tsy maintsy rosoana zavatra nareo amin'izay fa tsy mety mihitsy zao. Dia mba miandry anareo amangy anay izay amin'ny manaraka. Eny ary izy mianaka fa dia samy velonay ny. Mandroso ianao tompoko. Ay madame Lanto. Za ihany dokotera. Ka manao ahoana ny fahasalamanao aloha e? Tsara fa misotraka. Ary maninona zanako ny lozanao riry any an-trano nefa fa mbola kely. Neny sy le mpanampy ihany no mitaiza azy ireo any an-trano e. Fa loza fa tsy misy ohatry ity dokotera. Fa misinina indray madame Lanto a. Ary maninona raha atao amin'ny hevitra fandraisam-bahiny ianao no namantana dia mba nampiantso. Tsy tiako fantatry ny reninao ny resaka ataoko aminao dokotera. Loza ho andahabevoka zanak'olona ane dede. Fa loza inona indray nataon'le Karla iny. Ka tena loza ane dokotera e. Dia zanak'olona vao 19 taona latsaka izy io. Sady izay indray zanaka komisera. Miangavy ianao madama. Oka aloha izay ny ranomaso. Oka aloha. Lazao le tiana zavatra aseho fa oka izay. Ka nidoboka ane izy dokotera e. Ay tena loza. No ny enatr'olona dia naleona moa ny tena. Efa miangavy ianao oka izay ny ranomaso aloha fa tsy misy resantsika. Ka mangidy ane maso dokotera. Eny fantatro izany efa oka izay aloha ny ranomaso tantarao amiko fa le ny zavatra rehetra. Eny dokotera, ny tantarany vangina rehetra no olazaiko anao. Nenanao ary madama. Ataoko fa tadidinao tsara le anao sizina ka ny andoha taty tamin'ny nenina rary iny. Ka nonodinareo dia tafandry tany an-dalana. Tadiditra tsara. Tsy efa 2 volana mahery zay. Eny dokotera. Zany zazavavina anaiky ny napetrano anareo tamin'iny fa tsy afaka ny ambavany foana ny hoe zany ka olombelona manja. Mivoaka miditra ny trano izy dia zany foana no ambety teniny. Herinandro saty orin'izany dia tsy tanany ianao raha fa lasa nakany koa dia tondra bisikileta. Tsy fantatra hoe nakany izy raha tsy apitso manan'iny. Naterin'ny taksi borosy teo am-baravaranay. Naratra be mihitsy. Sady mbola tsy tonga saina fa ohatry ny kidaladala izany. Nolazan'ny soferan'ny taksi borosy fa
Nivalapatra teo amin'ny arabe afaka kelikely mahavantana hono nahitany azy. Zany Ny karapanondrony kany aminy nahafantaran'ny soferany tranonay sady lalovany raha teo amin'ny tranonay. No nilasa ilay sofera dia saika hoentiko taty aminao izy ho tsaboana fa nyrediredy tsy fantatro mihitsy nefa nandatsy nentina taty koa. Ny ampitson'iny vao nody tsara ny sainy ary izay vao nitantarainy tamiko ny diany. Efa hariva be hono izy ny tonga tany amin'ilay toerana araka ny fiheverany azy anefa dia taningazana no hitany. Nivezivezy mena varatra sy mena atsimo mbetika mekan-drefana sy metsinanana nefa tsy hita hono ilay trano ka farany dia ohatra ny voan'ny tamberitany izy. Tsy hita tsony izay lalakombana fa vizivizy tena efa amin'iray ora alina hono izy vao isy ny bisikileta vao tafavoaka nahazo ny arabe dia namonjy mipetraka teo amoron-dalana fa tsy sady izay na tsy arovizana be no nikelikely hono miorona ny odidohany. Indreo mpamosavy tsy latsaky ny dimy hono nipotra tampoka avy teny ampitan'ny arabe vao taitra mafy izy ary dia ny fandibiasan'ireo ny sovaliana mandrapodiny izy ireo hono izy. Tsy hitanao any ny felatana, ny kihoany, ny lohany sy ny sisa rehetra tsy hoary voatanisako tena naratra be daholo. Ratra zany ratra zany ho ianao. Asa koa nareo mpamosavy ireo ihany nangalatra ny bisikileta ny naolo-kafa fa tsy nahita izany bisikileta izany no ilay sofera dia toy izany alohany amin'iny dokotera. Zany ma dia sany virina nakany tokoa very. Ka tamin'iny zero la niala tany diody iny dia niza tamiko izy fa tsy maintsy mbola mangeleza zavavy raha vao misy fotoana malalaka. Dia nanariky mafy izy mba hoe tsy hanao an'izany fa hoe mba hiova toetra amin'izay nefa dia zanana antrazy indray no nibitrohany hoe mialona azy mahay gitara hono tsy haiko tsony tsy hitako mihitsy nidira gitara tamin'izay fotoana izay fa dia izay nyresahany dia tsy fantany mantsy fa za koa aza nge tsy nalala raha tsy niampitson'iny fa ay mahatotoa ilay zazavavy nampitsony anay mahatotoa eny madama tantara lava be raha ohatra taraiky anao fa toy izy aloha ny teninao teo eny ary 5 volana lasa izay dia nisy toe-javatra ray koa dokotera toa menatra na dia nitantara azy aminao aza. Raha mamenatra anao azy tantarainy nefa tsy maintsy lazaiko any dokotera mba hanamaivana ny ao anatiko mafy anieny mahazo ahy dokotera fa mitondra ny tserany aina toy ny vehivavy mety jaza ho an'ny olitra mihitsy tsy enatra tsy tahotra dia lazainy indraindray fa aponga miantona hono aho ka rehefa manina hono izy dia doboany. Loza kosa ny toe-tsain'le karla tena difitava ohatra kosa no ataony aminao zany dia ahoana koa le hoe saika ho tantarainao tamiko teo aloha Izao kosa indray ny amin'iny dokotera. Toy izany dokotera ny tantaram-piainanay sy ny hazo fijaliana eto koa. Tena mampangoraka tokoa ny mahazo anao madama. Eny mahafizitra tokoa ny hazo fijaliana entinao nefa za mamoy fo fa atolan'Andriamanitra izany fa izy no afaka namaivana izany araka ny tenin'izy tompo hoe ianareo izay mijaly sy mahavizatra iny tana vy manatona fa namaivana anareo ary mivavahalalandava ho an'ny vadinao raha iovan'ny toetra fa tsy misy tsy vitan'Andriamanitra kosa. Ho ianao teo hoe komisera ndrain'ilay zazavavy izay nirebirebe ny dede izany ka nahatonga azy any ampontsa araka ny fitantaranao azy. Izay indrindra. Diso hevitra inao ny amin'izany. Na dia tsy zanaka komisera raha ilay zazavavy dia tsy maintsy niditra amponja ihany izy satria nandrebireby zaza tsy ampy-taona. Ka izao anie magaga na nizingizina ny vadiko fa tsy izy mihitsy hono na vito io eloka tamin'ilay zanaka komisera io fa endrikendrika fotsiny. Nahoana tsy nilazainao tamin'ny voalohany izany tamin'ianao ny tantarany zavadrehetra mo azy aty amin'ny farany ianao vao manambara an'izany amiko. Ka voadona mafy loatra ny saiko dokotera tena mikorontana ambony ambany mihitsy ny lohako ka mila lasa dala. Raha marina fa nilaza aminao dia fa jizy na bevokan'ilay zanak'olona dia mino ahy ianao fa marina voalazany. Tsy mba mpandainga hatramin'izay nahalalako azy mantsy mivadinao io. Dia ahoana izany ny hevitra? Io izy tsy mandainga io no asarana mba hitako taminy hatramin'izay. Dia ahoana ny hevitra dokotera? Tsy misy afa-tsy mifakana avoka hiaro azy no hevitra hitako tsy fantatrao ve hoe roviana fitsarana azy? Tena tsy fantatro dokotera. Ary ahoana izany ny karaman'ilay avoka? Aza be eritreritra ny amin'izany ianao madama. Ny tsisy taizana tsara fa aloha izany hikarakara azy. Ny angaviako aminao fotsiny araka ny efa nambarako anao dia ny hivavaka ho azy.
mba ahafahan'ny tsara sy mba hiovan'ny toetrany. Ary indrindrandrindra madama mamela azy amin'ny fahatsona rehetra vitany taminao na tamin'ny teny tsy voahevitra izany na tamin'ny fanitsakitsahana ny tokantranonareo. Eny e, mamela azy. Eny dokotera, tena mamela azy amin'ny foko manontolo ary misaotra anao indrindra fa tena mananamana tokoa dia manana anao. Ary miangavy anao fanindrony atsaro manomboka an'io ny miantso hoe dokotera fa tovy hoe Ranata fa zahay efa nihevitra anao Ranabavy raha vao nanambady ny tetenao. Andray dokotera, andray Ranata. Faly dia faly tokoa ny foko mandre izany teninao izany, marina. Tsy hitako intsony izay teny isaorako anao. Tena feno ny foko. Andriamanitra ny hitanao lalandavy dia mahazova dia danana. Sambatra laza eo vadinao Ranata. Marina, tsy tena sambatra tokoa. Misaotra Ranabavy. Fa ahoana ahoana izao no hamelomanao an'ireo zanakareo? Ny amin'izay Ranata dia tsy misy olana. Fantatrao ihany fa manao varotra hani-masaka. Tena mandroso dia mandroso ilay izy. Nen'ilay tonga taty aminareo iny, ay moa ianao moa tsy teo fanoreninao nandray anay kay. Tamin'iny dia tsy niverina nakany ambanivohitra neny nahita ny fahasahiranako fanojanana nampy mandra-pahalehibe an'iki izy. Tsara loatra izany Ranabavy. Fa dia izao tsara zazakely. Saotra indrindra Ranata, Andriamanitra ny hitsimbona anao lalandava. Andeha ka dia veloma ary ianao e. Veloma Ranabavy. Reo izy mianaka fa makarivan-davalainana. Ay, ato zareo no mipetraka. Hitan'ny mademoiselle Saondry sika ka. Dada, raha tovy mianako ireo tonga amin'ny fiarakodia ireo. Ndana voay varavarana idirany anaka. Eny ary. Nareo tompoko. Eny mademoiselle, misaotra indrindra. Ka manao ahoana aloha nareo mianaka e? Izay ato salama tsara daholo. Zao, salama tsara zao ka. Ary ianao Ratovo Salama tsara ka. Dia mba tonga mangina aloha izay. Ay, tsara izany Ratovo. Mandroso ato amin'ny salon aloha e. Mandroso rery izy mianaka. Eny tompoko. Ka manao ahoana fahasalamanao aloha e? Salama tsara fa ianareo no manao ahoana? Salama tsara izay mianaka fa misaotra tompoko. Ary Ratovo izany ohatra ny lasambonano fa toa tsy ahita tena. Zahady ry ngiarandrema fa ohatry ny varimbariana tokoa. Salama tsara fa misaotra. Dia mipetrapetraha amin'ny seza ilay tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Ka inona ary ny vaovao ry izy mianaka? Ka inona moa ny vaovao fa toy ny isan'andro ihany. Tena mahafinaritra kosa ty aminareo mangingina milamindamina tsara. Samy hafa mihitsy ny toerana misy atsika ka. Ny anay dia zao mangingina zao fa tsy mba tahaka ny any aminareo be olona maresaka be. Izay aloha dia tena marina. Fa inona tokoa ary ty mahazo an-Ratovo ny toa mangingina tsy be teny izany. Toa ny olona lasambonany tokoa anefa jery azy e. Saondra, andana aloha karakarao no zavatra kely mba hoarosan-deto vahintsika. Aoka ry zao tompoko fa aza misahirana aminay nareo e. Ay, tsy misy misahirana izany eo re madama. Samba venareo mba niditra n'ity tranonay ity dia ho jerena fotsiny e. Ay, raha izany fantatrareo fa mety dia tsy maninona fa atao vianako. Tsy dia hoe zavatra vao atao ane le izy ao fa zay nataoko any keo izay no arosoko anareo eo e. Fa inona ary ty mahazo ny zanako lany tsy be teny. Tsy araka ny nialana tany an-trano. Farsy be resaka ery izy tany an-trano teo. Efa impiry izy nododonako akaty fa tsy nety raha tsy androany. Ny atony tena nandodonako azy ny akaty aloha dia mba efa nairasarahana isaondra matetitetika e. Sao mba ho revi-boty amin'ny any izy. Izay rikidiriko tokoa aloha isaondra mba ho vonatoko e. Nefa ny zanako lahy ty hitako to soroto taminy eo koa. Sao dia mila pina aka zavatra ianao arosonao izany mademoiselle. Aza miafahafa fa io Ratovo afaka anampy anao e. Oka fa vitako rery madama. Sady Ratovo koa ane mbola tsy azo traiterina fa mbola lasa lavitra dia lavitra mihitsy izany finanana izany e. Za ve nresahanao? Anareo lasa vetivety aloha fa eo nareo miresaka kely eo e. Ka manaona tokoa zao asanao zao raha ngia Ratovo? Mandeha ka mandehandeha eo ihany. Fa
alina no nisy naka dia ohatrany reraka falapalaka sady tsy ampy torimaso zany hitako ianao ny tsy be resaka tahaka ireny sika mihaona reniko aizany hoe tsy be resaka fa mba misy zavatra alian'ny saiko fotsiny ka zay zany no nalasamborina anao atry ny naraina afa zany eo ihany fa de samilo mandray ny vera ary eo anaty plateau reo ny gâteau netiko aza misy mihafahafa re tsara kosa ny zany jus zany zany sady jus naturel ao amin'ilay itiavako azy mihitsy fa misy mpanao antony ve ty aminareo raha tova ay ve ny resaka iteo tsy nisy renao fantatro akory jus nataony zanako vavy io sotroinao io asa ho azy nahalalamy fa ho avy aty nareo androany sa efa niona nareo raha tova tsy niona mihitsy zay ka zany angamba le atao hoe vetso miampita raha izany fa inona koa nytika zany raha tova tsara le jus tena tsara tena mahay zavatra ianao mademoiselle tena arakaraha tareko voajavatra mosa voanjavatra ianao ty koa dia ahoana koa ny andro ny toyany ny toyany inona mademoiselle ay rehefa tsy misy toyany re dia mahazo tomana fa aza mihafahafa atao ohatry ny any aminareo ihany ny aty sotra mademoiselle zanako alanga ny hafahafa fa tsy za mihitsy zao misy rizy menaka miala tsiny aloha raha ohatra ka ohatry ny manampoka anareo fa mba manasa anareo sakafo any aminay zay amin'ny lahady etoana zany hoe amin'ny hereny io zany ka asa afaka nareo na asanareo na afaka na tsy nako ary ty mahazo aliny tsy mba niteniteny tamiko akory izy momba an'izany tonga dia hoe nasanasa nako ary ty mahazo any mahasangany anany amaly an'izany fanasanareo mianaka anay zay fa ako saondra no amaly ka ianao ny ray aman-dreny data ka zay tapaka ao ihany dia keko eo aloha fenonina ny veranareo fa sao dia mitady ady sady nareo zany eny ary re tompoko le kena sy raisinay ho voninahitra ny fanasanareo anay misaotra indrindra tompoko oko zay mademoiselle tena efa bedibe zay laniko zay mariny sao dia misy kibo marary kibo tena be loatra mariny tena tsara le jus na le mofo mamy tena mara misaotra be zara na lamy betsaka misaotra n'isan'andro mihitsy zay fotsiny ve tena voko mariny tanareo zao mikiboko zao lasa ny angedangeda be dia misaotra nareo indrindra re marina fa za mba mingavy anareo mianaka zany mba iaino kely fa mba misy resaka tiako atao aminareo ka eto ary ny resaka ao raha to fa miananao zay anaka voalohany aloha miala tsiny indrindra fa tsy dia mahay miteny loatra indrindra zavatra le resako aminareo ty zany eo ianao ngiarandremo ahoana re ny lazako lazao aloha re dia tsoroko avy hatrany ny resaka sao dia heverinareo fa hoe vazivazy izy ty nefa tena zava-dehibe amiko ahoana re lazao raha tova tsemboko zay tsemboko tia saondra zanako re za tompoko ka manam-paniriana ny akazo ravaka ny tokantrano ka ndray anaka zany afarivo tsoroko za zanako zany misaotra anao raha tova amin'izany teninao zany fa tena fanomezam-boninahitra ara interaka ny saondra nefa hoa za no vadinao fa ny zanako vaviko aoka izy no amaly mifangatahanao tena tsy diso ny eritreritro nahita nitovy tsy be resaka sy ohatrany lasamborina teo iny misy zavatra tiany ambara aminay mianaka ka mieritreritra an'izay teny olazaina izy ka miandro valy teninao aneny olona anaka indrindra raha to fa toa ianao ty koa toa lasamboriny zany endro dada aleo ary fa mahaly azy tokoa valeo tsotra sady fony valy teniko
Ary ianao aloha mipetra tsara fa za mipelipelika ohatran'io Tsy mipelipelika ka. Tsy mipelipelika fa mikisakisaka. Eno ary nilaza ianao raha to fa tia. Iza kosa tsy tianao dia ahoana? Fa manino ianao neny? Neny afa manino ianao e? Tsy manina koa raha anaka vatatra kely fotsiny ka. Ahoana hoe anaka mivaly teninao fa to tsy... Azafady indrindra ringa Randrema raha manapaka ny teninao mazava tsara ny valy tenin'ny saondra zanako teo. Eny sorako azy bebe zany fahatsorany tsy amin'ny tahotra ny lazany eo am-pony zany. Zany diso fijery sy fihevitra. Isaky minoana matsika na ianareo le tonga tany aminay zany na zay vao tonga tito aminareo androany iny de mazana mifanojo ny masonay sy saondra. Ohatra ny hitako soritra teo amin'ny masony fa tia izy ka hoy ny eritreritro hoe tafahoana ny diso manina. Tsy masona dokotera ihany fa mason'olona mahalala ny ao am-potsiny loatra. Ary eny sorondamba natopaky ny rivotra ka noraisiko fiantsoana ny hoe avy de tsy nisalasalako koa fa tamy kinanjo tsy araka ny fiheverako ny fahitako azy fa de hafa mifandeha zavatra. De zay ny raha tsika nandry zay moa zany ny valy teny nefa eny nefa ry saondra io moa le hoe varotra tsiraikitra tsy maharatsy fihavanana sisy ka ny fanambadiana tsiraikitra koa tsy atao maharatsy fihavanana sady fihavanantsika ny talohan'ny zavany sio tito androany. Arak'izany de mbola manamafy ny fanasana ianareo amin'ny lady ihany zany ka asa aloha zay hevitra reo mianaka. Raiky tsara daholo ny teninao teo raha tovo ka oka za ihany no amaly azy. Miala tsiny, miala fondro aminareo rehetra aloha indrindra aminao raha tovo tamin'ny valy teny mekanao teo. Tsisy tsinika, tsisy tsiny mihitsy. Zao tsy tena ino ny valy teniko fa fitsapako ny tena toetranao fotsiny ny antony anaovako an'iny raha tovo. Ijereko zay tena ho fetsikao ka gaga ary zendana fa fisaorana be dia be ny navalinao ny fandavako anao. Koa ankehitriny dia amaly ny fangatahanao eny hovaliako ho avaliko anao koa raha avako. Tianao koa raha tovo ary tianao amin'ny foko manontolo. Marina ve saondra? Eny aloha ny trano farany ary ho profony zany dia ho mason'reto ray aman-drentsika no anatonako anao mba hanoroka anao. Ho vavolombelon'ny fitiavako anao. Eo ary fony anao niaraka taminay sy dada nandeha tany amin'le toerana ny seondra tompoko vavy taminao dia hoy ny eritreritro hoe sambatra lahy vadiny ty tovolahy ty fa montina sy tsara toetra fa noveriko efa manambady eny enao tamin'iny. Tsy mbola nanambady tamin'ireny ka ary mbola tsy manambady hatramin'izao. No namanganareo mianaka indray zay sy dada le ray amandray mandeha de laza tamindrenao fa mba te hahita ny vady aman-janakao nefa nambarany fa mbola tokatena hono ianao. Tsy mandrainga mihitsy neny. Tsaroko tsara fa nanomboka tamin'io dia nitsiry tatao-poko ny fitiavana anao raha. Ary diso fijery na diso fihevitra koa ianao na masona dokotera aza araka ny fitenenanao azy fa tena tianao tokoa hatramin'iny. Tsy nandainga zany ny masoko. Indrisa nefa araka ny fiheverako azy hatramin'izay fa fitiavana mandeha ila ihany toy ny volatsika volatsinan-kerinandro ka silany ihany Azafady fa tsy tena mahay miteny loatra eny ohatra le nahazo ato nahazo anao fantatra satria ianao isako fa ohatrany tsy dia rototra loatra tamiko na dia mifanojo aho zany masontsika araka ny efa voalazanao taminay teo. Rototra tena rototra ka dia nihevitra fa tsy tia akory ianao. Aika ianao tia tena zay saingy ny kobokoboninao tao anatinao fotsiny za saroko henatrako. Tsy mba nisy resaka hafahafa mihitsy nataonao tamiko hatramin'izay fa androany kosa dia nanao donakafo nanalakely ny fitiavanao ka avy hatrany dia ambovona. Ka za tsotro ohatran'ny mbalala rehefa miteny. Tsy mba nihera tamiko na nampiomana akoana nefa ianao
Tsaroako koa hatramin'ny fiandohan'ny resaka teto fa mahidada na andeninao dia samy makasitraka ny kambanantsika sa ahoana? Marina dia marina teninao anaka fa naniry tokoa ny ananao vonatoko saingy tsy sany teny izany tamin'izany Eny Ratovo, misaotranao anaka. Manomboka androany dia miatsanao hoe anaka. Misaotra ry dada. Miaiky ny toepanahanao sady be fanetreteny ianao no tia mandala ny fihavanana. Ny fahatsoram-ponao dia hitako miariary androany. Ka ny teny ataoko dia mitsodrano anareo saondra. Raha soa ka tsara dia engany ho tanteraka somatsara ny fanambadianareo. Misaotra ry dada. Ratovo atao tsy miteny ndry ary tao matory izany no sady fentsika. Lasa ny volana indray angamba. Ratovo enao ve zana izay n'olona izany fa tao matory ianao e? Fa aiza zany? Mbola eto aminay ianao Ratovo fa tsy any amin'ny volana akory aka ny fahitako azy Aitoko moa eto Mahamasina. Ono ary dada sy maman-Ratovo? Anaka. Manao ahoana raha mba miaraka kely ao an-davarangana vetivety izay sy Ratovo mba hiresaka mitokany fa tsy mbola nisy fotoana mihitsy mba niresahanay hoe izay sisy rery mihitsy. Tena mety mihitsy ny hevitrao anaka. Ary mandritra an'izany kosa mba alao itelefônina kely any amin'ny reninao anontany vaovao any sy laza an'izao vaovao lehibe zao. Ka inona tianao lazaina amiko ry Saondra? Tsy hoe misy tiako lazaina aminao anefa mba miresadresaka eto sika e. Sady samba ny gesika mba hoe miresaka tsy misy mpanelingely ka afaka mamboraka tsara ny ao am-potsika tsy ampiafahafany. Ny ady efa reny nambarako anao tao ambany reny ny fitiavako anao nanomboka taminay sy dada tany aminareo iny. Ny ary Saondra tamin'ny voalohany vao nahitanao dia efa babonao foko. Zany mbola nisorana ratoboko vavy nareo tamin'iny dia endrika feno alahelo no hitako nefa endrika nanitrina sy nampanofonofona lasonany. Ianao koa dia ho anakapo hoe tena tiako lahy iny zazavavy iny raha mba iny matsy novady dia sambatra. Nareo le tonga tany amin'ile indry mandeha iny fambara tsara hoy ny eritreritro fa tamin'iny andro iny isaky ny fanojy ny masika mahitanao amintsika dia tena ohatry ny miafina fofonaiko. Izay takatorana teo saky torana ihany aloha fa fa tsy marary fo dia nahita ny asoanao sy ny tsikynao toy ny roso vao mivelatra maraina. Ianao koa dia mahay maresaka. Zany aminao marina tsy ny fanody zany ny eritrerititsika dia ny reniko koa zany naniry anao mafy mba hoe vonatony fa tsy niteniteny tamiko mihitsy izy fa dia nikobony ny tany fotsiny. Dia isaky ny alahadolakandro dia manontany afoana izy hoe faharoviana ihany tsika anao any Mahamasina. Fa zany hoe ihany ny Saondra fa ono aloha nahoana nampitsalenao sala amin'iny tena saky tapaka angeny lalan-drahako tamin'iny. Oviana koa nampijaly anao e. Adinao zato fa le valy teninao voalohany tamiko amban'ile nilaza hoe tsy tianao Ratovo. Mba fantatrao moa no nahazo ao nandreny teninao e. Sala amin'ireny lefona arivo mitsatoka tamin'ny foko reny tena. Zay rototrotika mihitsy ny foko ary dia tsaroko nanahitaina hatramin'ny ato-dohako mihitsy nefa lehilahy moa ny tena ka dia koboniko mahafanatiko ihany izany rehetra izany mba tsy ho hita taratra tetỳ ivelany dia reny henonao tsara reny ny teniko nataoko setry ny fandavanao. Mifona kiara ny teny ohatran'iny efa tsy alina tsoniny fa tena naninenako mafy tokoa aloha iny e. Indrindra noho ny fahitako ny reninao taitra ohatran'ireny indreny. So ihany aloha izy fa tsy nanina fa raha torana teo angamba dia asa. Aza manao sangy mahiry ohatran'ireny tsony. Eny e. Ny antony anaovako kanina anie dia mba hitako marina ny tena toetranao araka ny efa voalazako teo hoe vao fotoana fohy loatra mantsy ny fankalalantsika ka sao dia vao vitaka amin'ny endrika ety ivelany fotsiny fa ny tena ao anatinao tsy fantatro. Ka mba mamerina fifonana aminao noho ny fisedrana kely iny e. Efa nangidy taminao sy ny renao koa. Eny mamila anao ary raha ohatra ka zany ka ono manao ahoana aloha zany ny toetrako araka ny fahitanao azy.
dia ireny efa voalaza ny dady ireny daholo ka inona indray ary ny anam-piako an'ireny. Tena mitovy hevitra izay mianakako. Fa hono aky tao natory ampitoerana aloha ianao fony tao ambany iny sady mirana ny endrikao. Ka fotsiny sahondra raha iny ary any tsy nitairina dia asa mbola tany amin'ny lanitra fa fito foana angamba ohatr'izay. Fa mizara firy aloha ny lanitra tsy mizara ny lanitra sahondra araky ny hevitro manokana fa tokana ihany fa fomba fitenin'ny olona fotsiny io lanitra fa fito rehefa feno asambarana ny fony sy ny fanahany. Fa azonao tantarana amiko ave aloha ny nahatonga an'izany taminao e. Toy izao raha tianao fantatra zah ngefa namofo mihitsy zany tamin'ilay fandavanao ny fitiavana izay natolotro teo araka efa nyteneniko taminao teo fa tena nefa niova tampoka ny raha dia tamin'ilay niteny ianao hoe tianao koa rahatofo ary tianao afoko manontolo sady nitsangana anatinao ianao dia nanoroka teo amolotro zavatra mbola nofo misika matamin'ny elabe io zany ngamby ianao tsy ino ray lazako fa samba ny tena samba anao amin'ny fiainako aho nanoroka tamin'ny olona teo amolotro zany mariny e fa tena tsara ihany izy ka ny vokatriny aloha le oroka fanaovantsika io zany dia tena tsaroko fifaliana azy tena feno aravona tsy misy pentina ny foko sy fanahako manontolo ka sara mitsika eto amboniny tany tsony everako ny tenako nefa teny amin'ny lanitra fahafito fahavalo fahafolo faharoapolo nisonanina tao anatin'ny asambarana tsy manam-paharetana dia tsy tsaroko akory zany hoe mitipy eritreritra hoe tena mahagaga ny fomba fitantaranao azy sy ny fomba firesakao ny fitantaranao lay zany e fa ngalo ianao mpanoratra mpanoratra aizy manoratra ihany ahy manoratra saika isan'andro mihitsy afa tsy ny alady ihany hitako etiko ny alady aza mbola manoratra ihany indraindray saingy manoratra taratasy-panafody ho amin'ny marary tonga ao aminy. Enao ty rehefa tena miresaka dia miresaka be sady be vazivazy ohatran'ireny iny ireny. Ary tena marina ve ki fa sambany tokoa aloha no androany fanoroka tamin'ny olona. Tena marina zany. Ianao ve tsy mino ahy? Ary ahoana tamin'ilay fofombadinao taloha zany ka? Iny engeny nampirisika akazy fa izaho tsy tia azy mihitsy. Nefa tsy tianao izay mampalelo andreny ka zany dia nanaiky tsy fidiny. Za tsy mifanoroka tamin'ny mihitsy. Io zany mahita izay tany ambadika. Ry vitra raha gaga ary tena gaga mihitsy sady vakivava mihitsy nanontany hoe inona ny atody nandroako azy zany dia nivaliko hoe tsy tiako mifanoroko zany indrindra fa molotra. Fa manjarinao atezera mony azy nadre za fa hoe izy zany dia mony manana aretina dia eny okizany ho an'ny sahondra fa momba antsika ny tokony matrehana sy asiana resaka. Marina tokoa aloha ny ianao e. Ka antananao indray ary ahy rovina aloha ny tianao anaovana mariazy tika. Raha izany ho anontanianao an'izany dia satrotra ho vita anio dia anio ihany. Fa maninona koa mamaika anao ohatran'izany raha tovo ka ohatra mibanga sendra vomanga azo ka tody ny sahazako ka izany tsy ho maiky. Ianao koa ahoana ary nay hoe afaka manina hoe re afaka efa-bolana na 5 volana any. Ela be zany jo maninona raha 3 volana. Raha zany dia oka mihitsy ry zareo lehibe no napakazika. Eny za tokoa mba mety fa ono ahy za sy ianao ve dia mbola ifanao enao foana ihany hatramin'izao e. Tena marina ny teninao raha tova. Allo vaitsika sisa ela manomboka izao inona ny tianao? Alao ataontsika indry e. Fantaniana farany ary napetrako amindry e. Dia hidina amin'izay tsika fa sao dia lasa saina be ny ao ambany ao. Satria mbola misy resaka tiandry ho lazaina amiko. Zako sa aloha tsy manakambara amindry intsony angamba fa lazao izay fanontany indry fa mihaino andry ahako. Zao ary ino ny aka niziriziry ka tsy niziriziry hatramin'ny farany zany fa hoe tena tsy tia andry dia mbola sahandry ihany ve ny fanatry tava tampoko. Dia mantsy mbola nanamafy hoe ny fanasanareo anaizy dada ho any aminareo ka. Tena mbola tsy mahalala ny tirako tokoa indry ry sahondry. Ahoana ary zany?
ahoana ny lazandry fa tsy sa ifanatitava amindria. Asako. Ny fitiavako andria dia tsy maty fa mbola atao amiko ihany. Fa mivasoratra fotsiny raha sanatrika izany no sio teo. Toy ny fitiavana nabavy no itiavako andry kosa amin'izay fotoana izay. Any misy namako ray izay. Namako ohatrany tsikoloka hatramin'izao. Manana toetra tsy dia azoazoko loatra le izy. Dia tiako hiala tsy ho namako tsony izany nefa tsy mety ny saiko hoe tsy mandriko ny eritreritro ny hoe tsy ho namana aminy tso satria ny fitiava-namana dia zava-dehibe tokoa amiko. Any ka dia tsy maintsy niezaka ahy dia nananatra azy mafy dia mivavaka ho azy matetika mba hiovany. Indrisy anefa fa dia nitafy nofo maditra le sakaizako hoe any ka tsy nety folaka mihitsy ary tsy nety hoentry nefa tsy kivy hafa dia tsy nitsahatra nivavaka ho azy. Fa akolamboatra nga zany namanao zany. Oka any amin'izany eo fa andao ry hidina amin'izay tsika fa sao ifampitatana sa ifampisakambiny tsika miditra eto. Diko ndao ka ifampitatana to ohatran'izao mety saoana dia hitatsika hoe izay fihetsepon'ny ray aman-dreny eo ambany ao moa hitatsika mifampitatana. Ay miomana aloha fa hiditra ny salon tsika. Bravo. Ro mahafatifaty re raha izy zany nijerenareo roa fampitatana zany. Inareo koa dia manao izay mahamenatra anay. Ka tsy hitako izay hampamenatra anareo amin'izany. Za zany hevitra hoe ifampisakambiny reny izao miditra eo. Za re andraka izy fa mipetra aloha nareo roa ilay zana vaovao avy any Mahajangy. Sady ya misaotra zy dada. Dada hoe ozindry teo. Fa ahoanako izany no efa fofondrafosanako. Fa aza ataon'izany tompotopoko izany tsony kosa. Izany efa tsy anao tompoko tsiny. Ka misaotra anaka. Ny vaovao avy any Mahajanga dia tera-dalina ny zokon'ny Saondra. Arabaina ny men'Andriamanitra zavitra iny. Dia mbola mamerina fisaorana anao indray anaka. Raha tsy misy ny sampona dia afaka tapabolana dia avy nyreninareo. Tsara kosa. Zaiko andreninao ry Saondra ny toetranao nampifilafila ny zanako lahy tamin'ny voalohany. Mody sy tia nefa ao am-po manao kidaomaramita. Lokolokony edy ianao nandre azy zany. Saika hiresaka aminao amin'ny telefona izy nefa lazaiko azy hoe any an-davarangany nareo roa mbola mitafatafa any dia zay ny amin'iny fa momba ny raha anareo kosa rehefa mifampidinika tato izay sy ny reniny sery-tovy dia iny dada tapaka tamin'izay fa afaka 3 volana no atao mahazanareo. Tsara zany sampona. Hitandriva za zao niady vatra ho any 3 volana dia atao. Zany koa nery dada ny hevitra io io mihitsy nolay fa mety mihitsy dia mitsodranonareo raka izy ho tonga somoana ilay andro malaza. Ka inona vaovao izy mivady hatramin'izay tsy iona an'izay ary oviana ny tonga avy any ambanivohitra. Tsy misy nyvaovaorana da voamaly izay ny tonga zany hoe ihany fa dia faly miarahabanao na azo tokantrano izay mivady. Eny tokoa ry sera tovo dia marina tokantrano ary hoaran-jazalahy sy zazavavy. Saotra nareo mivady ka nanahoana ny konzery sery dide. Tsara tsara dia tsara ny mpampiasany no namean'io konze ray volana io konzeko tamin'ny taona lasa io mbola omerina ny fisaorana ny siany ara tovo fa raha tsy nakavoaka hiaro asy angamba mbola nilona tany ambany tsy nanana foana hatramin'izay sy tsisy isorana zany sia na dia niraitra-po amin'ny siazy angamba tsy nahavitany se ohatra ny natao amin'ny se tamiko ko tsy mitsahatra ny mamerina ny fisaorako any siary sia ny andony lanitra sy ny tsiron'ny tany azy ane omba ny se lalandavy ary manaraka izany indreo nareo menada mino amarimary nareo fa efa ninina tamin'ny tany sy ny lanitra fa tsy hanitsakitsaka ny tokantraminay intsony mandrakizay tsara zany eny mandra-pikipin'ireo masoko anankiroa
dia mahatoky ny fanomezany setoky ahako ry Dide nefa na izany aza tia misy afatra tiako atao amin'se tsy roa lalandava fa ratsambatany Kristy ny vatantsika ary tepolo ny fanahy masina ka aza lotolotona amin'ny fitondran-tena tsy mendrika izany tsony. Misaotra indrindra ry se amin'ny anatra omeny se moa dia manaritra daholo ary araka ny efa nambarako dia tsisy intsony mihitsy izany mandrakizay iainako engany eo izany tokoa fa ny tena mahagaga tamin'ny raharahasiny dia zao aiza zalahy ray sekoly fa ambony kilasy noho izy na bevokan'ilay zazavavy nefa dia nahiliny tamin'izay. Araka hevitra aloha dia tsy kombakomban'izy ireo efa vita kalamina na tafiditra ny tete tamin'io no heverin'izy ireo angamba fa mbola tsy manambady izy no antony naneren'ilay zazavavy andety angatakazany amin'ny ray aman-dreniny. Raha sanatsika zany tokoa no sao dia asa fotsiny fa dia ny galabiny izy roa. Ataoko fa mazava aminareo ny tiako lazaina. Zany dia zany tokoa angamba ny hevitra izy aoko zany ivalina any ry izy mivady ary ny ingafiko anareo dia aza miresaka ny momba an'izany tsony iverotony tsy misy izay rehetra miseho indrindra aminao ranabavy izay nitondra mafy tamin'ireny toe-javatra eny. Efa niova ny vadinao zao nandaitra ny vavaka nataontsika ta ka dia fisoran'Andriamanitra no oka ataontsika rehetra amin'izao fanavotana lehibe izay nataony zao. Marina ny tenao ranata tena noenon'Andriamanitra tokoa ny vavaka nataontsika dia raha sy lazana eo azy mandrakizay fa sao ranata angamba ianao hanome tsiny anay tamin'ny tsy nahatongavanay anatrika amin'ny mariazinao nefa tsy fidiny anay nefa izany satria ny fanindrindrindra tamin'ny mariaziny zandrinay faravavy ny mariazinao ka izay ny tena antony. Saiki-dedenina lefako taty nefa rehefa nandinika dia ohatra ny hafahafa ihany amin'ny fianakavianay tsy fahitana ny Dede manatrika an'ilay mariazy no ny anton'izay efa fantatrao Tsisy akory izy mivady voaraika ange le taratasy nampitondrenareo olona nilaza ny antony fa hono ary Dede fa nilazainy se tamin'ny rarabavy ve le fanabeazany naizana nresako tamin'ny sy teny ambony fiara fonisika vao andeha ho any Andohatady. Hoe vao tonga tao an-trano avy niasa izy tamin'iny andro iny dia nisoratany tamin'ny karne kely izay zavatra nilazainao taminy. Ny termometra koa dia efa azo ny andro tsiny ihany. Ny amin'io resaka io tsy misy fanafody hoanina vera nata aloha. Tsy misy hoanina mihitsy fa dia anjaranareo roa sisa ny manaraka tsakany sy andavany izay rehetra nambarako tamin'ny sery Dede indrindra ny fampiasana ny termometra amin'ny fotoana ilana azy. Saika adiniko nanaona tokoa ny valy le analizy natao taminareo tany amin'ny hôpitaly Tele-Pifolo fa tsy mbola inoko. Ka za ihany ireny nataon'ny dokotera Fidilina se fa ilanjo tsy nataony. Ny valiny moa dia tsy mitondra otrika aretina VIH na sida zany ny tenako faly dia faly amandrena zany. Fa hono ary se fanakaiza ny olona tato aminareo to sererana no hitanay ato izay mivady ane ka sa mbola tsy misy nahita ny vadiny se zany eny tokoa ranata. Ny vadiko aloha dia marina fa mbola tsy hitanareo tokoa any izy petakorona be zay azany amin'ny ray aman-dreny vetivety anaty zavatra any mino fa efa ho avy izy zay. So sady ve ranata dia avelanao anderery ho any amin'ny ray aman-dreniny izy maninona zao raha mba niaraka taminy ka androany ange tany amin'ny raha fosako izay ny sakafo ay ve ary ny reny se lasany mahajanga nety-ny raha vavimbadiky nakarivotra any sady mbola tsy nahita ranomasina koa nehatra faliana sala amin'inona onareo azy. Tsara fanahy kosa zany zobaviny zay zany tsy zobaviko ihany fa ny fianakaviam-badiko rehetra mihitsy oka fotsiny tsara fanahy daholo tena mahatsiaro sambatra ry izy roa. Hoy ianao ranata hoe marao amin'ny vadinao sy ny fianakaviana nefa lazaiko marina aminao fa ny vadinao no mahatsiaro sambatra kokoa noho ianao amin'ny nahazoany ianao ho vady satria tsy ahita olona tsara toetra sy manam-panatoanao izany vadinao zany na dia petakorona zany. Zany keo dia hitany simezo loatra zany dia tsy menatra ny anadahany se kosa mbola tsy aty mason'le zobavy ka dia aleoko ihany aloha mba minne fa rehefa eo izy ve tsy hanao motina be asa ahoana ranata asanaoko tsy azoko mihitsy ty yeye anareo datika fa hono ary se dia tena marina ve fa matotoa le zazavavy napetranao tsika sy ianao indray mandeha le tratralina indray andro iny ka tena matoto iny nisy eny nisy tsara nge ho tantarako an'se le fandehany samy tsy nisy ny raisiny tanany sika se
na tamintsika vao tonga tao aminy na tamintsika ody. Ataoko fa tsarosy tsara tokoa angamba fa akoho loka narosino atsika ny alina tadidiko samy inana sika dia samy natsiaro voky nefa no sasaka ny alina dia samy natsiaro nona be. Marina aloha sa tsy marina izay? Marina daholo izany ka. Ary nonody isika natsono manokana ny resahana angese. Asa inona ny resahany tamin'iny? Marina fa natsono manokana ary nisy resaka nataony tamiko. Indray aloha dia mbola lazaiko aminareo ihany amin'ny fotoana mamety azy fa tamin'iny fotoana iny dia mbola tsy nahalala azy hoe matotoa raha tsy izany verina tany fanondroany ny ampitsony iny. Ay ve se ty mbola niverina tany koa? Nefa sao dia veriny se fa zavatra fa niverenako tany. Telo mianak'izay no nandeha tany. Nagaga voalohany indrindra dia samy tsy nisy hitako tao na ny trano na le zazavavy fa le termosy adiniko tany no hitako soma tsara. Raha iondrika ndray aka le termosy dia ohatra ny zavatra nanaitra dia nitraka tampoka aho dia io izy hitako nanoloana ahy. Miramirana finitsika dia nisy zavatra nilazainy tamiko mikasika an'izy mianaka niaraka tamiko izay tsy nahita azy velively mihitsy izany tamin'izay fotoana izay. Angamba zany matoa any amin'ny arabe dia efa mandreny kakakaka ny vady malalako koa. Mahandro sondry fa misy vahiny tokoa ato. Tonga ireo vahiny nandrasantsika hatramin'izay dia idede mivady. Ireo izy mivady. Ndry fa ina tampoka teo dede mampifarisitra azy ohatry alika gasy manaizana matahotra ny orona mipetaka gasy. Osia, io ndray le matotoko se ty nga ahoana? Zaho miteny foana se. Fa inona ihany ty mampikakakaka an'ity ty raha tovo a? Na tsy inona fa reto vahiditsika reto raha vao nahita andriniditra dia takina tsy nahalopa eo e. Fa naninona? Azo anao naninonako. Ndriko moa miseho tsy mahalala fomba tsy miaraba vahiny. Tokoa moa marina ny indriko. Manahoana daholo aloha nareo e. Manahoana ianao madama? Salama tsara fa ianao ny manahoana? Zao salama tsara ohatranao zao. Fa izy moa no izy ary raha tovo a? Izy no lanto le ndrisako tamindry. Dia izy kosa ry izy mivady no madame Saondra vadiko. Fa ny malala anao ary madame lanto a. Za koa toraka izany madame Saondra. Ary ianao andre matodede ohatran'ny manavo izany no fijeriko anao fa ohatran'ny hoe mangana sy mangovotra izany ange ianao izany. Tsy maninona akory fa ianao no manahoana? Zao salama tsara zao a. Fa ianao ohatran'ny mangovotra ve ny tananao niraisiko teo e? Ianao niditrantrano na tonga azy nifarizotra ohatran'io e? Zao reny tena mariny. Ny nahatonga ny sakaizako mangana sy mangovotra sala amin'io dia ka aoka izy no ametrahako fanontaniana dia hitanareo gaginareo hono ary dede efa nahita vadiko ve sy talohan'izao? Efa nahita azy aka? Taiza? Tany amin'le toerana nahatratralina antsika ary dia izy no nampetrano antsika. Ve zany nampangovotra anao toy io e? Miverinao fa matotoa? Le hitanareo mitovy endrika amiko iny andre matodede dia raviko kambana amiko. Saingy izy efa nodomandry roa volana latsaka iny nahitanareo ny avelony iny. Tena marina ve zany ratovo? Tena marina zany sia. Tena mba lalina indray ny nafitsikose iny ratovo? Ve zany e? Ny any andre matodede aloha na tsy niteny taminy momba ny avelon-ratoboko vavy ny seho tato azy indry enina dia nampitahorin-dre azy izy fa mety iseho ato indray ratoboko vavy androany dia tsy maintsy iny ihany mety tsy maintsy hoe ho fietsiny satria mitovy tanteraka anizy sy ratoboko vavy fa ny anabavin-driny no mahagagako. Ny olona indray mitompo maso fotsiny mijerena dia fantatra na petakorina le olona na tsy. Ny azy aky na eo amin'ny oriko dia eo amin'ny oriko eo foana ny masony tsy miala eo mihitsy. Raha tsy ny tena hoe jereo aky ny eo amin'ny oriko sao misy zavatra dia asa angamba. Tsy ny orinao ihany anie nijereko e. Fa variana sy ny tolagaga nandinika ny endrika eo. Tena tsy mbola nahita tsarataren'olona toanao hatr'izay naharovako tena. Okare madama. Mba resaka tiana ateza angany ianao ka. Mariny, tena ny angaly mihitsy angamba ireo ray aman-dreninao teo am-pikarakarana anao ka. Ary
okzay Ranabavy fa tena mivoana amin'ny tsy tokony ho izy nge izany resaka izany mariny. Ka ianao ihany anie Ranadana tonga izany resaka izany. Olona tsara reto izao ny lazainao fa petakorona be ka izany tsy hanondrana. Nga moa raha petakorona dia tsy maintsy ratsy tarehy. Eny na izany aza Ranabavy mba mieritrereta ihany vao miteny. Eny azafady indrindra ary reny amin'iny Ranadà. Fa zao sambatra ianao Ranadà nahazo an'i Madame Saondra vady. Sambatra koa izy nahazo anao. Sambatra samy sambatra nareo roa ka engane tsisy raha ho nanaloko izany asambaranareo roa izany mandrakizay. Misaotra anao indrindra Ranoatra. Ary mirary anareo roa koa engane mba tsisy anembatsembana na anakorotana ny tokantranonareo roa intsony toy izay efa nisy tamin'ny lasa izay. Matoy ny teny izany vady frizy roa dia satria tantaraiko azy ny nahazo anareo roa. Nititendrika nahazo ny CRDD, ny fitototon'ny vadiny sy ady sy roa mila ho lasa adala mihitsy sy sisa sy sisa. Raha naino an'izany ny vadiko dia nirosaka ho azy ny ranomasony. Asa fa tsy mahataty zavatra mampalahelo mihitsy ary zareo Izany alaheloko tamin'ilay amponga miantony. Efa tsy misy izany intsony madamo. Niova tanteraka ny vadiko ka mahatsiaro sambatra sy tsetitra ankehitriny eo an-tokantranonay. Faly dia faly tokoa ary mandry an'izany Ranoatra. Ary dia ahoana izany ilay akolam-bohatra iny? Taloha izany ho ilay mpamosavy mivita batimy. Raha natsony namany voakalina izy. Tokoa moa izany tenen'ilay mpamosavy vita batimy rehefa natsony namany voakalina izy. Eny maharavoravo tokoa no mandreny ny teninareo mivady ka dia maniry tokoa raha maniry mba hitosy hitomboatra lalandava ny fifankatiavanareo roa fa dia ny fifankatiavana ny loharanom-pahasambarana tsara indrindra ary dia maharetatra amin'ny farany. Engane ho tanteraka tokoa izany mba ho voninahitra Andriamanitra irery. Zay mihitsy. Ny farana teo ary ny fanarahanareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Akolam-bohatra. Tantara nosoratany Randriamanantena Gabriel. Nainonareo ny feony Iary, Ida, Ioly, Rondro, Naomi niaraka tamin'ny Régis, Arliva ary Arikomsarandry. Tovra sana mamonjy no nikajy ny sehatra teknika anjary levana lalaka.